Mbola tsara tsika jiaby. Salamat va. Akory aby Rangandria. Amin'ny anaran'ny vadiny filoham-pirenena voangy Rajaonary Mampianina izay reny mpiatsika reny malagasy rehetra sy vahoaka malagasy rehetra. Amin'ny anaran'ny Ramatoa Ontina Real izay ministry ny mponina ihany koa no hijoroko hiarabako anareo rehetra vehivavy manatrika amin'izao fotoana eto amin'ny Palais de Sport izao anokafantsika amin'ny fomba ofisialy ny vohitra kanto. Ry andriambavilanitra malagasy rehetra manerana ny nosy ihany koa izay mijery mivantana amin'izao lanonana izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy ho anareo rehetra lehilahy ihany koa izay manatrika amin'izao fotoana izao. Voninahitra sy afaliana ho anay ary ampanatretena tanteraka no isolonay tena anireo ray aman-drenitsika amin'izao lanonana fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao. Fotoana manandaza ary fotoana lehibe ho antsika vehivavy ny fankalazana n'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany, ka dia mamerina ny fiarabana ho mba hampirariantsoa ho antsika vehivavy rehetra tsy akanavaka ny tenanay. Ny rahasoa sy fahombiazana ho antsika rehetra amin'ny asa ataontsika andavanandro. Ny asantsika vehivavy moa andavanandro dia miainga ao amin'ny ankonany. Matoa misy ny ankonany lavorary, matoa ny ankizy mitsara taiza, matoa ny ankonany miroborobo dia miainga amin'ny asantsika vehivavy voalohany izany. Fa manaraka izany koa dia manana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina ary indrindra eo amin'ny firenena isika vehivavy. Indrindra fa Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Hery Rajaonary Mampianina dia efa nametraka an'ilay vina fisandratana. Isika vehivavy no fisandratany Madagasikara, sa tsy izany? Isika vehivavy izay tonga avy any amin'ny faritra 2 misy olo tena ireo vehivavy rehetra avy any amin'ny faritra 2 izay mitondra ny hairaha, ny fahaiza-manao ara-tao zavatra, ny fahaiza-manao izay apratitsika amin'ireto trano eva ireto dia midika fa dia mandray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana any Madagasikara isika. Ny fitondram-panjakana dia miezaka manana an'ireo politika isan-karazany manatanteraka sy manampy manamora an'izany fahaiza-manao hoentin'ny vehivavy ho tonga kitro ifaharan'ny fampandrosoana izany. Isika vehivavy no tena atao hoe hery vaovao an'ity Madagasikara ity satria ny herintsika, ny tanjakitsika dia entsika ampandrosoana ny firenena. Ny antsika vehivavy ny fahaiza-manao na ny vola aman-karena izay ananatsika dia tsy misy mandeha makaiza fa dia ao amin'ny tokantranontsika ao tsy misy verina dia ny ray milanja monja azy fa dia omentsika ny zanaka, ny vady ary ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny firenena. Ka dia zany asa masina izany no ankasitrahanay anareo vehivavy rehetra izay tonga eto mankasitraka amin'ny asa rehetra izay vitanareo sy izay mbola atao anareo sy izay andrasan'ny firenena aminareo. Izao andro ny valomarsa izao dia fotoana hifanomezantsika hery, ankaherezana antsika vehivavy tsirairay avy hitondrana ny traikefa, hifampizarana ny fahaiza-manao, hifampidinidiniana, hifampizarana ny hifampijoroana vavolombelona, hifampizarana ny zavatra misy sy ny mahasamihafa atsika nefa azahoantsika miatrika ny fampandrosoana ny firenena, azahoantsika mandroso atongavantsika amin'izany fisandratana any Madagasikara izany. Ka dia mirary soa sy fahombiazana ho antsika vehivavy rehetra manerana ny nosy ny tenanay. Mirary soa anareo satria vehivavy miaritry ny mafy ny maro amintsika vehivavy, nefa isika dia vehivavy tsy mora kivy. Isika no vehivavy mpandamina ny disadisa, isika no vehivavy mitondra ny fandriampahalemana
vehivavy atao lazaina hoe tia tanindrazana satria isika vehivavy tsy mba tia ady, tsy mba tia disadisa, tsy mba tia korotana. Eto sika dia mbola manana an'ireto stand isan-karazany reto isaoranareo mitotona fotsy na andro na masaka an'izany stand zany. Eo le mpiara-miombona antoka amintsika dia zava-dehibe loatra ny fanomezan-tanana ka dia mirary soa ody isika raha pitso raha afaka pitso dia mirary soa sahady anareo vehivavy izay iverina any amin'ny toerana ny avitsika tsirairay avy ary mbola mitohy ihany ny fandraisana anjarantsika ho an'ny firenena, ho an'ny fitiavan-tanindrazana ho fisandratana any Madagasikara. Ambarako izany amin'ny fomba ofisialy fa misokatra izao vohitra kanto eto amin'ny Palais des Sports Mahamasina izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy.